Ravako malala amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompo. Amen. Zava-panahy ny fiantsoana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Zava-panahy ny fiantson'ny tompo. Raha mamaky isika ity mofinaina ity dia tany sain'ny apôstôly Paoly eo avokoa ireo karazana zava-panahy izay iorenan'ny antson'ny tompo rehetra. Antsona ny mino araka ny voalaza eto ho hahazo famonjena. Antsona ny mino ho amin'ny fanamasina ny fanahy. Antsona ny mino ho amin'ny finoana ny marina, ho amin'ny filazantsara ary hahazo ny voninahitry Jesoa Kristy tompontsika. Ireo karazana rehetra ireo no zava-panahy voambara ireto izay fototra iorenan'ny fiantson'ny mino. Ambara arak'izany fa ireo zava-panahy ireo dia miorina raha teo ihany koa amin'ny fototra ara-panahy dia ny tenin'Andriamanitra araka izay voalaza hoe tomoera tsara rahalahy eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hazony ny fampianarana izay natolotra ho anareo. Zava-panahy miorina amin'ny zava-panahy manana tanjona ara-panahy, zany no fiantson'ny tompo ny mino. Sao la diso hevitra ka misy mieritreritra zavatra hafa ivelan'ny zava-panahy ao ambadiky ny fiantsona. Sao diso fiantsona isika ka manana tanjona hafa ankoatra ny tanjon'ny fiantsona ambaran'ny Baiboly dia ny zava-panahy zany. Misy milaza fa misy mpikaramanady ny mpitandrina ohatra ka mitady ny tombotsoan'ny tenany. Ambara eto fa ny fiantson'Andriamanitra dia zava-panahy ka tsy manana tanjona afa-tsy ara-panahy. Matoa Andriamanitra miantso olona dia miantso ho amin'ny tanjona sy ny fanatanterahana ny tanjona ara-panahy. Miombona tanjona amin'ny fiantson'Andriamanitra ny olona izay antsony. Tanjona ho amin'ny famonjena. Indraindray koa ao anatin'ny fiangonana misy ireo karazana antso samihafa hieverana zavatra hafa ankoatra ny zava-panahy. Raha miresaka ohatra ny fiantsona mahadekona na fiantsona mampiandry na ny fiantsona matompon'andraikitry ny sampana samihafa, heverintsika hitadiavana laza sy voninahitra tombotsoan'ny tenantsika fotsiny. Entina hahazona ny statut social fotsiny na hampiakarana ny lenta eo anivon'ny fiarahamonina fotsiny fa olona mandray andraikitra izy. Tsia, ambara fa zava-panahy ny tanjon'ny fiantsona. Raha misy olona anankiray resy lahatra hianatra katekomenina hiroso mpandray fanasan'ny tompo dia ahafantatra fa tsy handray fanasan'ny tompo ho amin'ny fihinanana na ny fisotroana fa hahatsiaro ny mahazava-panahy sy ny antson'Andriamanitra marina ao amin'izany, hirosona amin'ny fibebahana marina, hanatonana ny latabatra masina. Tsarovy ary ry havako fa zava-panahy ny tanjon'ny fiantsona. Zava-panahy ny ambaran'ny soratra masina makasika ny antson'Andriamanitra, koa miantso ny mino hiombona amin'izany zava-panahy zany ny antson'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Ho amintsika kosa ny antso makany amin'ny tanjon'Andriamanitra
ho amin'ny zava-panamarina. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra ray eo amin'i Jesosy Kristy zokinay io, misaotra anao zay miantso anay ho amin'ny famonjena, miantso anay ho amin'ny finoana marina, miantso anay ho amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy tomponay, ho amin'ny voninahitra Andriamanitra. Misaotra anao fa nahariarinao teo amin'ny fiainanay ny tanjon'ny fiantsonao mba hahatonga anay hanana anjara amin'ny famonjenao. Misaotra anao fanay masino fa vonina izahay tsy hihevitra afa-tsy izay heverinao momba ny fiantsona irery ihany. Dia mivavaka ho an'ireo olom-bo antsonao rehetra, na iza na aiza manana andraikitra samy hafa mba samy hihevitra ny tanjonao Andriamanitra marina. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany vavaka izany. Amen.